Iomana eo amin'Andriamanitra ao laharana fa 2 sy 900 fa 12 ny volana Jolay 1 sy 2 ankafaliana no iarabana antsika tsirairay avy manaraka an'izao fandaharana izao. Jesosy Kristy ne ilay mpanjaka sy tompony tompo mbola ampahery antsika amin'ny alalana izao teny izao ary dia ho azy ny voninahitra amin'ny teny rehetra izay zaraina. Ilaza vavaony amin'ny fitoriana koa mialohan'ny hitoriana ny tenin'Andriamanitra. Misy mission izay ho atao any amin'ny faritra Sava, Sambava, Andapa, Vohimara, Antala manomboka ny fa 12 ny volana Jolay hatramin'ny 9 ny volana Jolay. Tour de Sava zany izy io izay anasana ny rehetrarehetra. Averiko ihany hoe raha any Sambava ianao Antala, Vohimara, Andapa any amin'ny faritra Sava iny dia manasa anao. Miseho amin'ny soratra hitanao ihany ny andininy momba an'izay hoe Aizavy sy Rovina sy Amfiry fa efa misy fitoriana ho atao zany any Antala, Sambava, Andapa misy tanàna marobe ao Ambody Angezoka, Andasibe Kobaina, Ampanefena, Ambalamanasy sy ny toerana maro samihafa misy vao niatsotsika vao eo zao tamin'ny maraina hoe any Ananina koa mba Vangio sy ny sisa efa nisy lamina mipetraka, efa nisy programa mipetraka tsy manaka nefa zany voaray foana ny fangatantsika dia fanamasina ibitsika noro amin'izay mety hoe mbola fana mampiditra an'izany eny tenatenany eny napetraka ny fandaminana fa mihaino ny fanahy masina trantsika ny amin'ny ale ny amin'ny fandaminana rehetra dia mihaino foana arak'izay bitsiky ny fanao anatin'izany fa dia isaoranantsika ny fahatserovana ambavaka, isaoranantsika ny fanohanana ny asa, isaoranantsika ny famporisihana sy ny fampaherezana fa dia zay ny vaovao tiako apetraka aloha ty ampiandohana zany hoe fitoriana any amin'ny faritra Sava ny fa 12 ka hatramin'ny fa 9 ny volana Jolay zao anasana ny olona rehetra zay any ary anytanana antsika ihany koa zay tsy any fa mahalala ny olona any mahafantatra olona any amporisio izy ireo ampitapitao ny afatra fa misy fitoriana any maimaimpona tsy misy vidibidirana tsy misy fandoavana vola tsy misy rakitra fa nomena maimaimpona dia izara maimaimpona hitondra fanafana ho an'ny olona, hitondra fanasitranana ho an'ny marary, hitondra fanantenana ho an'ny kivy, hitondra fiainana izay ao anatin'ny fahafatesana hitondra an'i Jesosy Kristy mba tonga ny olona ahazo famonjena. Ho azy ny voninahitra amin'izany rehetra izany. Ndao tsika indray tenin'Andriamanitra amin'izay atao amin'ny Apokalipsy 3:7. Apokalipsy 3:7. Ary soraty amin'ny anjelin'ny fiangonana any Filadelfia. Izao no lazain'ilay masina, izay marina, izay manana ny fahalahidin'i Davida, izay mamoha ka tsy misy manidy, ary manidy ka tsy misy mamoha. Fantatro ny asanao. Indro efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy. Fa manana hery kely ihany ianao ka mitandrina ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako. Indro alaiko ny sasany avy amin'ny sinagoga ny Satana izay milaza ny tena no jiosy. Kanto tsy izy fa mandainga. Indro ataoko tonga iankohako eo anoloan'ny tongotra ao ireo ka ho fantany fa izaho efa tianao. Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao. Izao kosa iaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao ho fizaham-toetra izay monina ambonin'ny tany. Ho avafaingana tano mafy izay anananao mba tsisy haka ny satroboninahitra ao. Izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary tsy hahala eo intsony izy. Ary hosoratako eo aminy ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ary ilay anarako vaovao izay manatsofina aoka izy ihany izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Io no teny ampaherezana ny mpino amin'ity androany ity. Mandalo ady ianao, mandalo sedra, mandalo fitsapana, mandalo fizahan-toetra. Raha an Jesosy ianao, zanak'Andriamanitra ianao, nateraka avy any ambony ianao, nateraka indray ianao, dia izao no lazaiko aminao. Miaro anao Jesosy. Miaro ny olona izy. Be amintsika no tratran'ny ataoko hoe
matahotra déstabiliser ny amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana ohatra hoe ty aretina tsy azo stranina amin'ny coronavirus ty ny fivoaran'izany be da be amin'ny endriny maro samihafa sy ny fepetra raisina manoloana an'izany na eto Madagasikara ny anampitan-dranomasina misy amintsika ny manontany hoe ahoana ny atao amin'io vaksiny io, anao vaksiny ve sa tsy anao vaksiny, izy io ve tsy efa mariky ny bibidia, anao vaksiny ve inona ny zavatra mety hitranga, manahoana ny zavatra mety hisy, mety ho faty tampoka, mety hisy fiatraikany ratsy, tsy anao an'io, raha tsy anao an'io nefa tsy afaka andeha hiasa, tsy afaka andeha voyage, raha anao an'io indray nefa sao dia mandray ny mariky ny bibidia, raha anao an'io koa nefa sao dia manahoana ny effet secondaireny, be da be fantaniana mipetraka amintsika ao. Dia misy koa amintsika hoe manana an Jesosy tsy matahotra tsy manany amin'io fa matahotra sy manandra ny amin'ny zanantsika mbola tsy an Jesosy, ny amin'ny vadintsika mbola tsy an Jesosy, ahoana ny momba anazy ireo sy ny sisa. Zao lazaiko anao, ianao mieritreritra be io Jesosy efa mieritreritra lavitra anao ianao, efa mandinika, efa mahafantatra n'izay ho ataony, efa hainy tompony izay ho ataony, efa hainy tompony ny fitondrany olony, fa ny zavatra azo antoka fotsiny dia zao, tsy hanary anao izy, tsy hafoy anao izy. Vakio tsara io fiangonan'ny Philadelphie io, misy teny mahafinaritra be ato, anankiray le hoe efa tia anao, eo amin'ny 5. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagoga ny Satana izay milaza ny tena no jiosy kanto tsy izy fa nandainga, indro ataoko tonga iankohaka eo anoloan'ny tongotra ao ireo ka ho fantany fa izaho efa tia anao. Zay zava-dehibe mihitsy, fantaro zay tenin'Andriamanitra zay hoe izaho efa tia anao, izy io miteny io, Jesosy Kristy io miteny io amin'ny fiangonana Philadelphie, miteny izy hoe izaho efa tia anao. Dia eritrereto ianao io mandray zao tena zao, iza no tianao, tia ny vadinao ianao, tia ny zanakao, misy olona tianao, manahoana fietreretanao anazy, manahoana ny fitsinjovanao anazy, manahoana ny fikarakaranao anazy sy ny fiarovanao azy sy ny ataoko hoe ny fisaintsainanao momba azy sy te anao sosy te hikarakara azy foana. Izaho ianareo iray na dia ratsy aza hoy Jesosy, malala manome zavatsoa ny zanakareo, tsy maika va ny rainareo zay any an-danitra nohan'inona hanome ny fanamasina ho an'izay mangataka ho an'ny zanany. Ny fanamasina ny tena ilainao, zoky, zandry, rahalahy sy anabavy, ray aman-dreny zay mihainao eto, ny fanamasina dia ampahery hiaro hitarika anao mandra-piverin' Jesosy eny amin'irao ny lanitra, fa tsy ho afoy izany ianao. Fa maninona nomena ny fanamasina? Satria ny fanamasina no manome fanantenana, ny fanamasina no mampionona, ny fanamasina no console, ny fanamasina no mitaridalana manolo-tsaina amin'izay rehetrarehetra atao. Noho izany aza matahotra amin'izay zavatra mitranga, aza matahotra izay fanapahan-kevitry ny ao am-piasana, fanapahan-kevitry ny fanjakana, fanapahan-kevitry ny mpitondra firenena, aza matahotra izay fanapahan-kevitry zao tontolo zao. Jesosy mahalala ny azy eto zao tontolo zao, na any Tanzania ianao, na any New York ianao, na any Abidjan ianao, na any Tahiti ianao, na any Haiti ianao, na any Guadeloupe ianao, na ho any Martinique ianao, na aiza na any Europe ianao, any La Réunion, Maurice sy ny maro samihafa, rehefa mbola eto amin'ity planeta Terre ity ianao, ny mason'ny tompo mijery ianao. Rehefa mbola eto ianao, na aiza misy ianao na inona zavatra miatra, mijery ianao Jesosy. Tsy fantatrao va fa mpiandry tsara izy, Matio Jaona 10, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry, ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra hamono ary handringana. Izao avy mba hanome azy fiainana sady ananany be dia be. Ny tahotra miparalysé anao, ny tahotra mamparary anao, ny tahotra mampalahelo anao, ny tahotra tsy ahafahanao mandroso manao zavatra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ary ny tahotra tsy mahatonga anao tsy hainao anaty fifaliana. Ary ny tompo dia efa miteny hoe aza matahotra, aza matahotra. Ato anatin'ity Apokalipsy izy dia milaza an'izay koa, aza matahotra ozy izy amin'izay hiaretanao, aza matahotra amin'izay zavatra ho avy, fa Jesosy miaro ny olona. Tiako vakina aminao ty teny 10 ity, satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetany ianao. Ifitandremanao ny tenin'Andriamanitra io ne afaka ataonao tsara mihitsy ny kolikoly, fa noho ny fitiavanao an Jesosy dia tsy manao ianao. Alaonao tsy voaka ny taratasy, alaonao tsy vita ny taratasy, alaonao miandry amam-bola na aman-taona hivoahana zany.
miditra any an-danitra ianao a voasoratra any an-danitra ny anaranao toy izay a vita taratasy a midy ny varavarana tsy hidiranao fanjakany lanitra atry miainao anaty kolokolo ianao azonao atao tsara mihitsy a ny mangalatra fa tsy manao ianao satria tian' Jesosy ianao ary mitandrina ny teniny azonao atao tsara mihitsy a ny ao anatiny hoe fahotana fa ianao a tsy miditra amin'izany tsy manao ianao satria fantatrao fa tianao Jesosy ary fantatrao koa fa ianao tian' Jesosy ary fantatrao fa misy valiny misy vokany io fiaretanao io fiambenanao io fandavanao ny fahotana io misy vokany io ary zay ny teniny satria nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetany ianao dia mamaly anao Jesosy izao kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakapanahy zao vanim-potoana iainantsika zao zany zay efa hiatra amin'izao tontolo zao ho fizahn-toetra ny monina ety ambonin'ny tany aza matahotra ianao fa momba anao a aza mierikerika foana fizaon'Andriamanitra ao mampahery ianao ao sady mamonjy ianao eny mitantana anao amin'ny tanagavanany famarinako a tiany Jesosy ianao sarobidy ao anatrehany ianao tsy ho fony ianao tsy ariny ianao tsy avelany ianao fa miazona anao izy a miazona anao hatramin'ny farany raha mitany rano ianao izy izy a dia tsy hanafitra anao ny renirano raha mamaky ny afo ianao a dia tsy ho may zany hoe mety misy afo ao tsy maintsy ho vakiana tsy maintsy ho lalovana f'izao ny toko omeny dia tsy ho may ianao zany hoe mety mitovy daholo ny lalana zany a satria ambany ny fanjakantsika ambany fifehezana zao tontolo zao tsika ambany lalana zay mifeny fiarahamonitsika zay napetraky ny mpitondra fa izao tompo miaro anao tompo momba anao hoe zay ny zavatra tena apetraky ny tompo hoy izy hoe izy manidy a tsisy mamoa izy mamoa tsisy mahidy izy efa nanisy varavarana eo anoloanao tsisy maharindrina azy intsony fa momba anao Jesosy Kristy tompo miaro anao izy mitahy anao izy zao nytika tiako dinianao tsara ny baiboly fa Andriamanitra miaro ny zanany eto amin'izao tontolo zao tsy fantatro hoe amin'ny fomba ahoana mety misy zatra mavaka ny sainao mihitsy ao mety misy zatra mampieritreritra anao ao amin'ity fiainantsika eto amin'izao tontolo zao ty misy zatra misy fanapaha-kevitra mila raisinao ao tompo han'olo-tsainanao tompo hanoro anao fa Andriamanitra miaro anao io resaka hoe bibidia mariky ny bibidia sy ny sisy io hoe mipetaka amin'ny tanana mipetaka amin'ny andrina io nge tsy hoe hitanao hoe io fa mipetaka eo dia misy soratra eo sy ny sisy fa le hoe mariky ny bibidia nge voalohany indrindra dia idéologie le hoe resaka hoe bibidia nge dia resaka hoe mifanohatra amin'ny fanjakan'Andriamanitra manohatra an' Jesosy Kristy dia misy miteny resahako eto ihany misy mandray hoe raha manao an'io vaksiny io ny vadoka na manao vaksiny dia efa tsy mandray mariky ny bibidia ve izy rehefa tsy manana an Jesosy ny olona anankiray a rehefa manana an Jesosy izy a dia efa na manao vaksiny izy na tsy manao vaksiny izy dia very izy tsy mahazo fanjakan'Andriamanitra izy fa ny afahanao miditra fanjakan'Andriamanitra dia mibebaka miaiky ny fahotana manolo tena ho an Jesosy Kristy fa ny hanina tsy hahafaty anao zavatra ampidirina aminao na hoe sorona aminao tsy ahatonga anao ho tafasaraka amin'Andriamanitra tsy ahatonga anao tafasaraka amin'i Jesosy Kristy tadio ny ten'Andriamanitra amin'ny Romanina toko fahavalo iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy dia mandeha ho fahoriana va sa sabatra sa mosary sa fitanjahana sa loza sa fahafatesana dia ny teny Paoly fa mahatoky a fa na inona ary eto amin'izao tontolo zao na ny ambony na ny ambany na ny anjely na ny fanapahana na inona zavatra ary eto amin'izao tontolo zao izy dia maninona tsisy asaraka ahy amin'ny fitiavan'i Kristy ka resaka aretina ve ny atahoranao resaka hoe vaksina tsy vaksiny ve ny atahoranao resaka tsy zavatra tokony atahoranao rehefa ao amin'ny tompo ianao fa hoy izy hoe za hiaro anao a rehefa tonga ny fotoana zay tokony hiarovana anao satria nitandrina ny teniko ianao zavatra apetraka aminao fotsiny dia zao tiavany Jesosy tiavany teniny mankatoavany tenin'Andriamanitra ka na mitovy ary ny zavatra hiatra amin'ny olona rehetra ary miatra aminao koa zany ny tompo hanavaka ny olony ny tompo hanavaka ny olony hoy ny tenin'Andriamanitra na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia maninona no mamaly azy zay tsy hampaninina azy zany Paoly zany eny lazaiko anao tao amin'ny epistily tao amin'ny asan'ny apôstôly voakaikitra ny tanany rehefa nakabozaka izy andretana afo ary ny olona efa nijery daholo hoe ho faty amin'izay ty fa voakaikitra ny Bibla hafa dia ny andro ny olona ny afatiny Paoly fa tsy maty Paoly fa ny Bibla hafa zao nefa nanaikitra azy Bibla hafa misy poziny
fa noho ny herin'ny fahasoavana noho ny herin'ny fanamasina noho ny herin'ny raya dia tsy nahafaty azy zany mitovy zany mety hoe mety gaga ianao fananina raha voakaikitry ny bibilava izy sao de za an jesosy tsy tokony voakaikitry ny bibilava mihitsy fa ohatran'ny olona rehetrarehetra eny nakabozaka dia voakaikitry ny bibilava fa tsy hoe an jesosy raha makabozaka dia tsy ho voakaikitry ny bibilava fa voakaikitra fa samy hafa ny manana an jesosy samy voakaikitry ny bibilava ihany fa ndray mety maty fa ndray tsy maty satria herin'ny fanamasina tao aminy mbola misy ny mirakla mbola misy ny fiasana fanamasina ampahereziko anao zany aza matahotra ianao aza mangorooro ianao samy nalefa sesitany ny jiosy rehetrarehetra fa niavaka tao anatin'io Daniel Sadraka sy Mesaka sy Abednego no manina zareo reo no fanina zareo reo satria hiasa ho an'ny mpanjakany Babilôna ary ny préparation natao taminy dia zao mihinana sakafo ny mpanjaka mihinana ny hena naterina amin'ny sampy misotro ny divay sy ny maro isan-karazany fa izy aloha tsy nanaiky an'izay tsy nanaiky an'izay izy fa ny tompony aro azy tao anatin'izay ary zao ny zavatra nisy natahotra ny mpikarakara dia izy hoe raha vao tsy mihinana an'ity régime ataonay ity ianareo ho hitanareo fa mahi ho hitanareo fa reraka dia zay no voasasy be dia hoe fa nanino reto efatra amin'ny rahalahy reto a no mahisy koa zato noatran'io fa ngasy nomenareo ny hena ny mpanjaka ngasy nomenareo ny divay dia zao nolazay Daniel zay tsy hinana an'io hena io a zay tsy hisotro an'io divay io a ny anay dia légume ny anay dia sakafo a vokatry ny tany fa izao alao tonga ny fotoana raiky amin'ny 20 andro a ho hita hoe iza ny tena tavavoaka fa tonga ny fotoana izy efatra amin'ny rahalahy tena namirapiratra satria ny tompony mitondra sy manavaka ny olony halleloia tsy maintsy niditra tao anaty laforme rehatra mihoatra ny isan'andro impito Sadraka sy Mesaka sy Abednego tsy hoe nanoty izy akory fa taony sitrapon'Andriamanitra ary io ny lalana sain'ny tompony nitondrana anazy fa taony nisehoany Jesosy miaro ny olony Jesosy mitany olony Jesosy ampaherezako antsika tsirairay avy zany i Noa alohany nisy ny safodrano Andriamanitra efa nanomana ny samby fiara idirany tao mba hierovana anazy tsy ho safotry ny rano i Lot alohany amtehana Sodoma sy Gomora efa nisy tendrombohitra ahafahany mandeha ary zao sy anao ihany koa malona ny fizahan-toetra ny fakapanahy ny ady ny fahoriana sy ny maro isan-karazany sy ny loza ny tompo efa miaro anao efa fatany mialoha io zay ny éternel azy izy ho maly a izy anio a izy ho mandrakizay éternel Jesosy Kristy efa fatany zavatra rehetrarehetra fa zao matoky azy fotsiny ianao tany mafy zay nananao mba tsy aka satroboninahitra ao zay koa no voasoratra ao tena hoe aza miaiky aza miraitsiko bakomba mifahotana aza minimanota mitoera ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva ary ny tompo hiaro anao satria sarobidy eo anatrehany ianao amaranako azy dia zao tsy matorona rendremana ny mpiandriny Israely tsy matorona rendremana ny mpiandriny Israely pasteranao mety matory amin'ny valo izy matorona amin'ny folo dia amin'ny enina indray anao vao mety afaka miresaka aminy na ny apôstôly na mpaminany na iza na iza fa tsy matory dia Jesosy eo foana ny anjely zao amin'ny tompo manodidina azy zay matahotra azy ka mamonjy azy mandropo masoko ny tendrombohitra aveza ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao lanitra sy ny tany avy amin'ny Jesosy Kristy tsy misy anarana zo ny olona famonjena eto ambany masoandro afa-tsy ny anaran'i Jesosy miafenao amin'ny anaran'i Jesosy impirany ty ambombanao tahaka ny fomba nyreny akoho ny zanany ao ambany volony elany ny tompo mitarika anao a manasanao hiafinao aminy dia ho tanteraka aminao a ny fahasoavany a ho tanteraka aminao ny fiarovany a ho tanteraka aminao ny fitahiny a tsy hanan-java-mahory ianao a miaro anao amin'ny ratsy izy a matahiry anao hatramin'ny farany izy ary fantary fa tsisy asaraka anao a amin'ny fitiavany na inona na iza ho azy ny voninahitra fiadanana sy fahasoavana ho anao maranako azy a fitoriana ny filazantsara averiko ihany any amin'ny faritry Sava manomboka 7 manomboka 12 ka hatramin'ny 7 ny volana Jolay anasana ny olona rehetra raha any amin'ny faritra Sambavy iny ianao Antala Andapa any amin'ny toerana iny a efa misy fanentanana andeha amin'ny radio any manomboka zao ngamby dia efa mandeha izay na manomboka voalohany herinandro eo a dia efa horenao ao a ny daty sy ny toerana sy ny ora anasana anao zany raha tsy any ianao fa malala olona any a ampitao ny afatra ampitapitao ny afatra
ary ny angatahana amintsika tsirairay avy hoe eto ambavaka ny mpanompon'Andriamanitra, hoe eto ambavaka ny misionera, mba ho arovan'ny tompo izy, mba homen'ny tompo ny lelany efa mahay izy, mba hanokafan'ny tompo varavarana izy ary hiteny amin'ny fahasahiana ny misteriny amin'ny fanjakan'ny lanitra, ary maro no voavaha, maro no hibebaka, maro no sitrana, maro no hitsangana amin'ny maty, maro ny azo fiainana, satria rehefa tonga Jesosy dia mitondra fiainana ho an'ny olona izany. Ho azy ireny ny voninahitra fa soavana fiadanana ho amintsika tsirairay avy, mandra-piresaka sy mandra-pioana indray.